ho amintsika fiangonana trandriavana ny fahasoavan'ny tompo ary tarika antsika iara-mandeha aminy ny fanahy masina ao anatin'ity fotoana ny toroteny ity. Deutéronomie toko faraiky amin'ny telopolo ny andininy fahenina ao anatin'ny testameta taloha izay anjara vaky tenitsika no iompanatsika amin'izao afatr'Andriamanitra izao. Deutéronomie toko faraiky amin'ny telopolo andininy fahenina. Dia manasantsika hanonona an'izany tsy ankijery satria tsy anjery mofinaina volana Jolay io. Ahoana ilay izy azafady? Mahereza sy matanja, aza matahotra na manay azy, fa Jehovah Andriamanitra no miara-mandeha aminao, tsy andao anao na afoy anao izy. Ireo dia fiara tsy mataho-dalana. Efatra. Mora tadidy na somary lava aza rehefa tetehanao efatra dia afaka andeha hiaraka amin'ny tompo ianao. Araka izany riavana dia izara efatra izao afatra ho antsika fiangonana izao. Ny tontolo n'ity soratra masina ity dia manodidina ny fahavitany ny dia nandritra ny 7 taona tany anefitra ary hiandrandrana ny fidirana ao amin'ny tany Kanana eo ampitany Jordana indrindra ka atsinjovana fa rehefa hiditra ny tany Kanana dia tsy maintsy hiampitany Jordana kanefa tsy izany ihany fa hiatrika ady mafana-koa haka ireo tany nampanantenain'Andriamanitra amin'ireo tompo tany izay rehefa nirahana izahan-tany tamin'ny andron'ny Josoa ireo mpizahan-tany dia nanao hoe olona vaventy be. Eo i Mosesy no mampahery sy mampanantena ny vahoaka an'Andriamanitra ny Israely mbola hanohy ny lalana ka hamita hatramin'ny farany hatratra ny tanjon'Andriamanitra hiditra ao amin'ny tany Kanana. Rehefa manaraka ny fiainan'ny fiangonana ao amin'ny testameta taloha isika ary matsinjany sahady eo amin'ny fiandohan'ny testameta vaovao na filazantsara na ny epistily indrindra ny asan'ny apôstôly eny mamakivaky ny tantaran'ny fiangonana mandraka ankehitriny dia tsy miova io tantara io. Ny fotoana foana no mandeha fa ny tantara tsy miova. Tantaran'ny fiangonana dia ao anatin'ny fivadibadian'ny mora, ny sarotra, ny fifaliana, ny mampalahelo, ny ady sy ny fandresena. Tsy hoe ho an'ny zanak'Israely tamin'ny andron'ny Mosesy ihany izao anjara soratra masina sy vaky teny ho an'ny fiangonana izao, fa mbola ho an'ny Israelin'Andriamanitra ankehitriny dia ny fiangonana isika miara-miaina hatramin'izao. Izany hoe raha tenenina amin'ny fomba hafa, ny fiangonana dia mandalo fotoany sarotra mandrakariva, mandihy lalana tsy mora hatrany hatrany, mandra-pahatongany ao Kanana, mandra-pahatanteraky ny fiainana mandrakizay omanin'Andriamanitra ho antsika. Tsarotsika izany hoe fitsitokotokona zavatsarotra atao amin'ny fiangonana tao Korinto, fiangonana voalohany. No tantaraina tamintsika izany hoe olana arabola tao Jerosalema ka voatery nanangonam-bola tao amin'ny fiangonana samihafa tamin'ny vanim-potoana izay nisy araky ny voalaza tao amin'ny fifampitondrana ny Korintianina voalohany toko 4:20 teo namory vola. Ny fiangonana kristianina efa nisy tao anatin'ny tantara tamin'ny fiangonana voalohany mba ho fanampiana ny mpino tao Jerosalema ny sedra olana ara-piainana andavanandro ary tao anatin'izany ny arabola. Fa tsy vahiny amintsika koa ny fitantarana hoe nanomboka tao amin'ny filazantsara ny fanenjehana any Jesoa sy ny mpianany tonga any amin'ny epistily indrindra ao amin'ny asan'ny apôstôly ny fanenjehana ny kristianina nandray anjara tamin'izany i Paoly talohan'ny faharesen-dahatra ny antson'ny tompo azy. Ilazana hoe ny lalana miara-mandeha amin'ny tompo dia lalana ifamafahoan'ny sarotra ny manahirana tsy amin'ny lafiny ara-panahy ihany fa ny tontolo mpiainana andavanandro indrindra koa. Ireto ariavana lay afatra efatra
ampahirezana antsika mba amakivaky ny lalana sarotra dia omena fiara tsy mataho-dalana isika. Ny afatra roa voalohany dia antso, mba tsy ilazana hoe didy. Ny afatra roa manaraka dia fampanantenana. Antso voalohany teny hoe mahereza sy mahatanjah. Ny volana hoe mahereza sy mahatanjah dia ahitana sary toa mamory hery sy tanjaka avy any ivelany, fa tsy hoe ny heritsaina sy ny herim-ponao avy any anaty no avoaka, fa ny avy any ivelany no ahiditra ao anaty. Ary milaza indrindra ny fanovozan-kery sy tanjaka avy amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny famakiana soratra masina sy ny vavaka izany. Izay ireo voambolana anankiroa ireo. Mamory hery sy tanjaka avy ivelany. Ary raha soratra masina no te ilaza amintsika dia avy amin'Andriamanitra zany. Mahereza sy mahatanjah. Ampioreny ny finoana mba ahafahantsika mandingana ary mandroso hiara-mandeha amin'ny tompo Andriamanitsika. Ambarany Mosesy fa ilaina ny heritsaina hiampitany Jordana, ilaina ny herim-panahy makivaky ny lalana mbola miandry atongavana ny Kanana, ary tsy azo atao ambanin-javatra ny herim-batana. Vorio ny hery rehetra ndeha mbola handroso indray. Ny antso faharoa ry havana dia ny hoe aza matahotra na manay azy. Efa tsinjony Mosesy ny asarotry ny ady, ny alehibe ny fahavalo, ny fisian'ny sakana tsy maintsy hoarana raha hiditra ny tany Kanana. Fa ho Mosesy aza matahotra na manay azy. Ny tahotra ry havana dia mety ampiembotra ny finoantsika. Ilazanako hoe fahavalo ny finoana ny tahotra. Ary raha te handresy ny tahotra isika dia ny finoana no entry mandresy izany. Mahatonga antsika tsy hiasa na iraviravin-tanana ny tahotra, fa ny finoana kosa manala ny tahotra dia manome rispo sy fahavononana mbola handray andraikitra ihany. Aza matahotra na manay azy. Andriamanitra dia mahery noho ny fahavalo. Izany no ampirisian'ny Mosesy ny zanak'Israely eto. Aza matahotra na manay azy. Mahery noho ny fahavalo Andriamanitra. Lehibe noho ny sakan'Andriamanitra ary hevery tsara ane. Izany hoe Andriamanitra nahavita nanakodiny vato teo amin'ny fasana, nandevenana an Jesosy Tompo ary nanangana azy tamin'ny maty. Fahavalo farany horesena ny fahafatesana. Hoy ny Korintianina 1:5. Fa fahavalo efa resy zany. Aza matahotra na manay azy. Ho antsika kristianina dia hiampita ny Jordana sika toy ny sary ny fahafatesana, fa mbola hiatrika ny fahavalo farany koa dia ny fahafatesana. Tsy mampatahotra zany. Ndeha hiara-mandeha amin'ny tompo mba ho voakodiny vato ary ho resy ny fahafatesana dia ho tonga ao mandrakizay n'Andriamanitra isika. Ny fampanantenana dia anankiroa ao anatin'izao soratra masina izao. Fampanantenana voalohany dia ny fanatrehan'Andriamanitra. Hoy ny soratra masina amin'ny tapany fahatelo manao hoe amin'ny anaran'ny tompo. Jehovah Andriamanitrao no miara-mandeha aminao. Andriamanitra miara-mandeha. Raha hoe Jehovah dia anarana fanondrona ilay Andriamanitra tsy manam-piantohana ary tsy manam-piafarana. Eo mandrakariva amin'ny fotoana rehetra, amin'ny toerana rehetra, amin'ny toe-javatra rehetra. Ilay Andriamanitra dia milaza ny maha-Andriamanitra pahary an'Andriamanitra. Ireo fiantsoana anankiroa ireo no ilazan'ny Mosesy ny fampanantenana. Jehovah Andriamanitrao no miara-mandeha aminao. Ilay nahary anao ka miazona ny fofonainao. Ilay maharitra tsy nanam-piantohana ary tsy manam-piafarana. Ny lalantsika miaraka amin'Andriamanitra dia fenony ny fanatrehany. Na tsy hitanao ankaiza aza tahaka ny fiantsonan'i Abrahama, ny lalana dia vonoka andeha hiaraka amin'Andriamanitra ianao ary mahatoky.
tsy mijery atsika lavitra Andriamanitra na mitazana eny fa tena miara-mandeha amintsika. Fampanantenana dia ny hoe Jehova Andriamanitrao no miara-mandeha aminao. Ary ny fampanantenana faharoa dia ny hoe tsy andao anao na ahafoy anao izy. Tsy andao anao na ahafoy anao izy. Isika ry havana rehefa ao anatin'ny sarotra sy ny mampijary dia mihevitra tahaka ny Jesoa manao hoe Andriamanitra nahoana ny tena ahafoy ahy ianao. Fa Andriamanitra tsy mahafoy atsika. Andriamanitra miara-mandeha amintsika, ny Andriamanitra ivavahantsika. Mety ho azo pakapanahy tahaka ny Jesosy Tompo teo amin'ny hazo fijaliana ianao ka nieritreritra fa ianao rery sisy no miatrika ny jaly sy ny fahoriana. Mety mieritreritra koa ny fiangonana amin'izao fahoriana mianjady eto amin'izao tontolo izao. Naiza firenena dia samy manana ny fisehony fahoriana izay aretany. Mety mieritreritsika hoe aiza ary zany Andriamanitra zany, fa izy tsy mandao na mahafoy. Ny fahatsapantsika n'izay tsy fandaozan'Andriamanitra izay ry havana dia mahatonga antsika handeha hatrany hatrany. Eo Andriamanitra andeha, eo Andriamanitra hiara-mandeha aminy aho. Dia ireo ny efatra mahafoizina amin'ny antso anankiroa, mahireza sy mahatanja, aza matahotra namanay azy, sy ny fampanantenana anankiroa, Jehova Andriamanitra no miara-mandeha aminao. Ny faharoa, tsy andao anao na ahafoy anao izy. Ny fehindriavana, mbola ety ambonin'ny tany ny fiangonana. Tsy isosamora ny fiainan'ny fiangonana sy ny fiainan'ny kristiana tsirairay na anisany ankonana. Misy ny manahirana ary tsy mitsahatra miseo toy ny fandrika etsiaroa eny amin'ny lalantsika pino ny olana samihafa. Tsarovo izao fampanantenana goavana izao, mahireza sy matanja, mandrosoa aza matahotra, fa miara-mandeha amintsika ny Tompo ary tsy andao na ahafoy izy. Izao soratra masina izao tsy ho tsenjery fotsiny ka hijanona atao anatin'ny volana Jolay, fa ho fiainantsika ho toy ny vato fantsika ho antsika raha tojo onja sy rano mahery isika. Ary izao soratra masina izao ho toy ny fahazavana eny ampandehanana ho antsika raha tojo ny aizina isika. Ny afatra farany dia ny hoe tianao Jesoa. Amen.